Katraka tsara ny amin'ny valora riva Douglas Topkova fotoana ny fampahalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra ma-TV manolotra ny arabary amin'ny takarivan'ny alarobia ary manasana ampanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany isany hoentina amintsika ary ny fivoriana izay ho tanterana ao Addis Abeba, fivoriana izay andraisan'ny Madagasikara anjara, fivoriana filoham-panjakana atapony izay ho tanterana any Addis Abeba, ny faneho-kevitra manodidina izay ary ny filan-kevitry ny minisitra izay notarihy ny filoha-vaovao Andriamatoa Rajaonarimampianina ny tontolon'ny toetrandro izay isan'ny mitana-tsain'ny mpanara-baovao amin'ny mety ho fivoahana tsy ny trano anatin'ity oram-be ity dia isan'ny hoentina amintsika ihany koa fa ny tontolo politika aloha nisatarantsika ny vaovao amin'ity takariva ity taorian'ny fanesorana ny sazo an'i Madagasikara dia afaka miverina indray anatrika ny fivoriana tapo ny faharoa amby roapolo ny filoham-panjakana ao anatin'ny vondrona afrikanina isika eto Madagasikara amin'ny ity herinandro vaovao ity raha ny fantatra dia ny filoham-pirenena vaovao Andriamatoa Rajaonarimampianina no nitarika ny délégation hiazo izany firenena izany mitondra ny tsara ho fantatra mahakasika izay ary vola ravoavy eo amin'ny sarany Tsirako Torson. Lasa niazo ny renivohitra Etiopiana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny atoandro teo tamin'ny 12 ora sasany atoandro nanainga teny amin'ny saranam-piaramanidina vato ny fiaramanidina manokana mitondra ny délégation nantarihany anatrika ny fivoriana tamin'ny filoham-panjakana ao amin'ny vondrona afrikanina ny Addis Abeba. Fivoahana voalohany ataon'ny filoham-pirenena ity any Addis Abeba ity taorian'ny andraisan'ny andraikitra amin'ny filoham-pirenena azy ny 5 janoary lasa teo. Anisan'ny nanaradiany ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny vadiny Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina i Maître Nicole izay mpanaradia azy, ny sekretera jeneraly ny hery vaovao an'i Madagasikara Maître Henri Rabarinjaka ary Ramatoa Hersou Razanadrakoto mpanolontsaina ny filoham-pirenena. Niaradia amin'ny fivoahana voalohan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny talemsana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena teo anivon'ny fiadijiana ny tetezamita Ramatoa Arsoa Razafitrimo. Andray fitenenana ao anatin'ny fivoriana tampony faharoa amby roapolo ny vondrona afrikanina ny filoham-pirenena malagasy. Madagasikara modelin'ny demokrasia eto Afrika no loha-hevitra voizina ao anatin'ny fandraisam-pitenenana. Tsy nisy ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tamin'ity fiaingana teny Ivato androany ity. Raha ny fantatra amin'ny fiverenana amin'ny sabotsy voalohan'ny volana febroary izao no hitafan'ny mpanao gazety ny tenany. Délégation mafonja no nanatitra ny filoham-pirenena teny amin'ny saranam-piaramanidina Ivato. Ankoatra ny mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena, ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement tatarihan'ny Prime Ministre Jean-Omer Bersika.